Aleloia, shalom daholo ianareo rehetra eran-tany amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Ry ava-malala ao amin'ny Tompo, raha nivavaka izay nialina teo tao anatin'ny gropy izany dia nampiseho fahitana tamiko ny fanahy masina. Ka tiako hozaraina izao satria fampitandremana ho antsika tsiraray avy eran-tany zany ny nasehoan'ny fanahy masina teo. Ry havana tiantsika ny Tompo ary tena tiany hovonjena isika hiala amin'ny ratsy rehetra amin'izao farany izao, kely sady ho avy Jesosy, kely sady ho avy ny Tompo, ka tokony tena hifoha isika tsiraray avy. Ry havana ny tenin'Andriamanitra dia manambara hoe ao amin'ny bokin'ny Petera voalohany toko 5 andininy 9 ka hatramin'ny 10. Ho vakiako io dia ambarako aminao ny zavatra izay nasehon'ny fanahy masina tamiko. Petera voalohany toko 5 andiny 9 ka hatramin'ny 10. Vakiako ny teny amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Mahonona tena, miambena, fa ny devoly fahavalonareo dia mandehandeha tahaka ny liona mierona mitady izay arapany. Toero izy ka miorena tsara amin'ny finoana ianareo, satria fantatrareo fa izany fahoriana izany dia manjo ny rahalahinareo rehetra manerana izao tontolo izao. Amen. Ry havana manambara eto ny amin'ny devoly fahavalontsika. Izy zany dia tena hoe mandehandeha tahaka ny liona mierona mitady izay arapany, tena zany mihitsy. Tena mitady izay arapany izy tahaka ny liona, masika izany. Dia ten'Andriamanitra zany mampitandrina antsika hoe toero izy ka miorena tsara amin'ny finoana ianareo. Ry havana tokony hanohitra isika, zany hoe mandroaka devoly zany, manohatra mandroaka devoly. Tena toeriny izany roahana zany izy. Roahana izy fa tsy avela manelingelina antsika, tsy avela manafika antsika satria ho any amin'ny elo no tiany azahoany antsika zany ho very tanteraka. Ho very tanteraka. Tsy isika irery akory no mizaka ny ady hatrena fahavalo. Tsy isika irery akory no mizaka ny mafy amin'ny fanarana an'i Jesosy. Fa ny mpiray tampo amintsika ara-panahy eran-tany koa maro ny mitovy amintsika ka tokony hijoro tsara isika. Ry havana ny zavatra nisy dia tamin'izay nivavaka teo dia hitako izany amina magazin anankiray. Izay ao am-pandoliana mivavaka zany amin'ny fibebahana izany dia nasehoan'ny Tompo tamiko zany tao anatina magazin anankiray. Izany hoe magazin mpivarotra sakafo zany izy io, izany hoe mpivarotra sakafo manta zany eo ihany koa sakafo masaka fa ohatran'ireny magazin ngezabe aty ampitan-dranomasina ireny raha ohatra ka aty ampitan-dranomasina no misy anao. Fa raha ohatra ka ny Madagasikara ianao dia ohatra hoe raisina ohatra hoe amina magazin zany eny an-tsena zany, eny an-tsena io na magazin amina trano io mivarotra anana, mivarotra fruit zany mivarotra voankazo dia zay zany no nasehoan'ny Tompo tamiko. Dia hitako zany tao anatin'ny fahitana teo am-pivavahana tanana devoly anankiray, tanany anankiray zany ny amin'ny côté droite zany, tanany havanana, dia lava manify be zany ilay ratsan-tanany dia maintimainty be ilay tanany dia hitako zany ny tanany manomboka ataoko hoe eo manomboka amin'ny ambany kelin'ny soroka eo zany no hitako zany. Dia maizina be zany ilay tanana satria tsapako hoe mainty mihitsy zany ilay tanany satria tanana devoly zany. Arakaraka izay asehoan'ny fanahy masina moa io dia mandraraka zavatra izy zany amin'ilay latabatra zany misy an'ilay anana na koa zany voankazo zany no andrarahany an'ilay zavatra rarakany. Tsy hitako ilay zavatra rarakany fa hitako zany ny tanan'ilay devoly mandraraka zavatra, mandraraka zavatra. Ry havana, mampitandrina antsika ny fanahy masina amin'izao andro atao hoe andro fety ny ataon'ny olona izao. Mitandrema tompoko fa ny devoly fahavalontsika dia mandraraka zavatra izy mba hamparary antsika ary koa hanakondany antsika, ampahafantariny an'ny Tompo rehefa tonga ny andro fitsarana hoe ireo ilay nividy zavatra tamin'ny andro fety ohatr'izao, ilay fetiny zany nefa ny fetin'ny satana io dia zavatra nohantsika
dia ao ny ozona, ao ny fahaverezantsika any amin'ny elo, satria tsy afaka isika amin'ny zavatra izay novidintsika ka nisy fanamelohan'ny satana tanatin'ny zavatra izay novidintsika. Eo ihany koa na hoe tsy andro koa andro le fety ambaran'olona ohatr'izao, fa anankiroa zany no fanazavana tory ny fanahy masina eto. Eo ihany koa zany izay zavatra vidinao, na zavatra hohanina io, na zavatra hosotroina io. Ry havana, mila antsika mandroaka devoly foana satria ireny zavatra ireny raha ohatra tsy roana devoly dia mety misy poizina ao, mitondra aretina zany, zay le poizina mantsy, zavatra araraky ny fahavalo, satria hitako misy mandraraka zavatra, poizina araraky ny fahavalo ahatonga aretina ao anatin'ny tenantsika dia afaty antsika. Ry havana, tiantsika ny tompo no mpanasitrana, ny tompo ihany no mpanafaka ny ratsy rehetra, ka tokony isika androaka devoly foana ny amin'ny zavatra izay vidintsika, na ny sotrointsika io, na ny sotrointsika io, na ny hohanintsika, dia roahina devoly ny sakafo izay vidina, na koa fitafiana io, ninona zany io. Dia nampahafantariny fanahy masina tamiko teo fa ilay izy zany alina amin'ny alina izy no manao izay. Amin'ny alina ny fahavalo no mandeha mandraraka zavatra amin'ny izay zavatra ho amidy izany. Ny ampitso, ry havana, mazava tsara ny fampitandremana ny fanahy masina. Oka isika hitandrina sao sanatria ka ho faty dia ho veriny amin'ny elo ny fanahy. Tiantsika Jesosy, miantso antsika Jesosy hitandrina mafy dia mafy, hitandrina mafy dia mafy. Matoa ny tompo mbola mampiseho fahitana toy izany. Hitako ny tanany fahavalo mandraraka zavatra amin'ny zavatra izay amidy ho vidintsika zanak'olombelona, dia tena fandrika ratsy ataon'ny satana izany. Ka miambena tompo, miambena fa tiantsika Jesosy, tiantsika Jesosy. Ratsy na dia le tanany fahavalo raha hitako, ratsy ny tanany devoly hitako, ratsy. Ary na izy mandraraka azy ary dia hita hoe tsy maika mihitsy izy mandraraka azy, satria ny antony fantantsara fa tsisy pahita ny amin'ny alina any amin'ny toerana izay andrarahany azy. Fa isaorana ny tompo nampiseho dia mba afaka miomana isika izay afaka miomana ihany. Ka mijoroa tsara tompo fa ho avy Jesosy, tianao Jesosy, vonaitra ny eo azy irery ihany. Mahireza tompoko, arovy ny tenanao sy ny ankonanao, roay foana ny devoly dia ny tompo afaka miditra an-tsehatra, anatsotra ny tanany mba ho raisinao ary ho vovonjy ianao sy ny ankonanao, raha misy ankonana ianao. Vonaitra ho an'i Jesosy irery ihany. Aleloia, amen.